Faly tafarara aminao indray tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ity halina ity manatitra ny araba ary avy hatrany dia arosanao indray ny vaovao isan'ny isongadina manoloana ny feo mandeha rehefa efa voahomana amin'ny aloha ary ny ampandresena kandida iray amin'ireo 13 ifaninana dia nanamafy kosa ny teo anivon'ny senita fa tsy marina ary tsy mitombona izany feo miely izany. Misy kosa ny fepetra manokana izay horaisiny avy eo anivon'ny mpitandro ny filaminana telotota dia ny miaramila ny zandarmarim-pirenena ary ny polisy-pirenena entina andrindrana ny filaminana mialoha ao anatiny ary ao aorian'ny fifidianana. Manindry hatrany kosa ny analana ny Prime Ministre Jean Omer Beriziky ny ankolafy Zafi Albert raha ny fanambarana izay nataony mpiadisy tamin'ny profesora teo aloha. Manasanao ary tompoko lahy sy tompoko vavy anaraka ny vaovao antsika hatramin'ny farany. Misy indrindra ary ny feo mandeha fa efa voahomana amin'ny aloha ny valin'ny fifidianana mitondra fanazavana indrindra raha moa manoloana n'izay feo mandeha izay ny avy eo anivon'ny senita. Tato anatin'ny andro vitsivitsy tokoa anisan'ny feony ely ny fisiana voka-pifidianana voahomana meloa ary ampandresena kandida iray amin'ireo mpifaninana 13. Raha ny feo mandeha dia lany amin'ny fiodiana voalohan'ilay kandida ary omena salanisa mihoatra ny 500 isan-jato. Nambarany tompon'andraikitra eo anivon'ny senita fa tsy marina ny fisian'ny vokatra voahomana meloa amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho toto-saina ny 20 oktobra ho avy izao. Feo tokoa moa zany ireo mpanao-gazety maheno feo, senita ihany koa maheno feo. Ny zavatra azo ambara ao anatin'izany dia tsy marina ary tena tsy marina tokoa satria ny tsara-pahafantarana be sy maro hoe ny senita dia sakato anivon'ny senita daholo ireo solotena ny mpanao politika zany izay ananasony mitondrotra ray zay. Faharoa manaraka an'izay dia ato anivon'ny senita ihany koa amin'izao fotoana izao ary manerana ny raha tsy mandeha ny senita ireo solotena ny kandida 13 dia sarotra ihany ao anatina rafitra tahaka an'izany no isy ataontsika hoe voka-pifidianana efa vita meloa na hoe voka-pifidianana amboarina ho ana kandida anankiray dia sarotra dia sarotra izany. Indrindraindrindra raha teo amin'ny androm-pifidianana mandritra ny fanisambato dia atao ampahibe maso izany fanisambato izany ary dia azony rehetratrena manatrika eo daholo indrindraindrindra ny délégué ny kandida ny bureau mpifidianana tsirairay avy dia rehefa avy eo aterina ny voka-pifidianana afaka manaraka an'izany ireo délégué ny kandida ireo dia ao anatin'ilay valopy ataontsika hoe plastika inviolable zay scellé izany voka-pifidianana izany dia izahay dia milaza marina tokoa fa diso zany eritretra izany hoe efa misy voka-pifidianana efa voahomana meloa na hoe sanatrina izany isy voka-pifidianana amboamboarina ho ana kandida anankiray. Ny senita dia manamafy fa nisy ny fifidianana madio mangarahara ary ekeny rehetra ny fanamby apetraka izy ireo ary amin'izao fotoana izao dia miasa amin'ny fanomanana izany ny senita Fohibe sy ny Ratsamangaika any amin'ny faritra 12.